eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana sy ho fanampiana ireo olona sahirana dia nanolotra fanampiana mitentina hatrany amin'ny fitapitrisa mahery ny trano famakiam-boky izay tantanan'ny fikambanana ATD Carmonde etsy eto madinika ny orinasa Star androany. Ao anatin'izay fanampiana izay hatrany dia mantsy amin'ny fampiofanana ireo mpanentana miandraikitra amin'ity trano famakiam-boky ity ny orinasa Star. Olona misy roa hetsy isa-taona manovy fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky eny anivon'ireny fitoerana famakiam-boky CLIC na Centre de lecture d'information et de culture misy 520 manerana nosy. Noho ny fahitan'ny vokatsoa azo avy amin'ny fisian'ireo fitoerana ara-kolontsain'ireo dia nanapa-kevitra ny hanavaon'ny fanohanana ny tetikasa ny Star ka nanolotra fanampiana mitetina fitapitrisa ariary mahery ho an'ny fikambanana Trade Union izay mitantana ny CLIC. Tetsy amin'ny CLIC eto Madinka no natanterahana ny lanonam-panolorana. Roa ny mpanentana ao anatina CLIC anankiray zany dia misy CLIC anankiray dia tantan'ny olona anankiroa. Misy 520 ny CLIC eraky Madagasikara. Ireo mpanentana mitantana ny CLIC ireo zany no azo an'izay fampiofanana izay izay toanan'ny orinasa Star ny ampahany lehibe indrindra ary tiana ihany manamafy sy misaotra ny orinasa Star satria ny orinasa Star dia mpiara-miasa akaiky ny Trade Union sy ny réseau CLIC eraky Madagasikara efa mihoatra ny 20 taona zay ny fiara-miasa ny rahan'ny Trade Union tamin'ny orinasa Star satria ny orinasa Star no mitondra ny boky miala eto Antananarivo makany amin'ireo tranomboky rehetra izay sahan'ny Trade Union misy any anatin'ny CLIC 520 sy ny Alliance Française 520 zany. Nametraka amin'ny mahazava-dehibe ny seha-panabeazana ny vorona Star Madagasikara ka izay no nahatonga azy hanolotra izao fanampiana ny tambazotra CLIC izao. Intsika ity moa zany dia toerana isan'izay manandanja tokoa amin'ny hoavin'ny ankizy sy ny tanorantsika satria toerana hanovozana fahalalana. Ny fanohanana, ny fampiofanana ireo mpampianatra satria moa misy mpampianatra sy mpanentana eny amin'ny reny CLIC reny izay misy eranosy. Tafiditra ao anatin'ireto ity tetikasa ity sosialy fanampiana ny mponina malagasy indrindra ireo sahirana izao fanohanana izao. Raha tsy ivona dia sehatrasa efatra ny tena imason'ny Star dia ny sosialy, ny fahasalamana, ny tontolo iainana ary ny fanabeazana ety farany izay nahatonga ny Star nohana ny fikambanana Trade Union zao.